Miraba topolasitiko vavy ato amin'ny fandarana actualité nao ty alady arivo ty taka mahazatra atsika dia misaotra reo ny safidin'ny télévision matv zany androany alady ny fandarana actualité moa zany dia anaovantsika jery tamberina ny zavatra nyseho syngadina andritry ny herinandro dia andresantsika vahiny manokana anakaiky tavatafa sy dinika nazava ny kasika ny raharam-pirenena ny tena vaovao malaza moa zany dia ny fanapahan-kevitry ny CES moa teo le hoe quatre force majeure mikasika amin'ny fividianana dia nyraisin'ny gouvernement moa zany dia nivory dia nanapa-kevitra fa ahemitra ny fividianana voalohany fiodinana voalohany fividianana filoham-pirenena zany hoe mihemitra daholo moa zany calendrier électoral zany hoe tsy 4 jolay fa 13 aogositra indray zany raha le zavatra nitapaky ny gouvernement teo zany niverenana miaraka amintsika androany hariva dia tarety sy vina ary feo efa fantatry ny rehetrarehetra tsy mpanao politika fa mpanao gazety takaza tsy zany fa Jean Paul Randriny aina miaraka aminay eto falamandrainao zay Jean Paul miarabanao André Mato Davidson dia miaraban'ampijery matv ihany keo am'izao arivo zao eny izy ty moa zany anjaranao ndray zao no antaniko ianao hatramin'izay ny mpanotanitany mpanao politika sany fa anjaranao satria ianao mba mijerin-dra raha-pirenena tsy hitahita hatramin'izay zao anao miakatra atsihatra raha tsy diso to manao consultance en communication journalisme mampiana zany hoe eo ihany ianao mijery zavatra miseho to amin'ny firenena fijerinao amin'ny akapobeny ny raha-pirenena mety hoe tsy fijeriko irery fa hitany vaoaka malagasy mpanaraka amin'ny vaovao eto Madagasikara eran'izao tontolo zao fa tena misafotofoto misafotofoto be ny zava-misy eto Madagasikara tontolo rehetrarehetra mihitsy na sosialy na toe-karena na politika indrindraindrindra ianao zao nyteny teo hoe nahemotra amin'ny telo amby roapolo aogositra indray ny fanapahan-kevitry ny gouvernementa zay aloha fa hatramin'izao tsika amin'ny teny zao tsy mbola nsoniavy ny premier ministre le izy le décret zany mbola tsy nisoniavy ny premier ministre inona marina zany tena tiany premier ministre tongavana amin'ity zava-misy eto Madagasikara ity zany mieritreritra hoe te hanana an'le fahefana feno izy karazana manangana hoe coup d'état ao anatina coup d'état izy amin'izao fotoana zao kanefany ohatrany hoe miandry izy zany hoe hoasorony ny filohan'ny tetezamita hoasorony premier ministre lehibe nytetezamita tsy hiditra am'izany tsy hiditra am'izany izy André Mato Berziky zany dia miandry hoe horoahana tsy hiditra am'izay zandry kely zay le fomba fitentsika azy akoatran'izay raha ohatra ka mbola tsy voasony io tenenina fotsiny zany izy hoe miemotra zany io nefa tsy voasony tika zany mbola tsy manan-kery mihitsy eny koa nefa fary zareo any amin'ny sehatra ny mpiarakara mifandraisana andreo le taratasy hoan'ny platsaka hovidiana solom-bavim-bahoaka dia hoe tsy miemotra ihany koa fa mbola amin'ny 12 jona ny farany fandraisana ny candidature satria izy mietrehitra mbola amin'ny 24 hatramin'izao dia zany hoe zay natoko hoe misafotofoto le izy satria raha ny lojika zany raha miemotra ny fividianana filoham-pirenena dia tokony mba miemotra daholo ny rehetrarehetra mba afahan'ny olona makapahana ho an'ny mpifidy makapahana ho an'ny milaza kofidiana sy ny sisa zay aloha zany zava-misy hatreto mbola tsy nisoniavy ny premier ministre le izy fa dia zay tenenina fotsiny ohatr'izao alolo mba manaratra eny Jean Paul naka fanapahan-kevitra ny CES ahoana fijerinao le fanapahan-kevitry ny CES ny quatre force majeure iny satria manko resaky iny hoe quatre force majeure zahatra roa ny ipetrahany indray dia le hoe naatony communauté internationale famatsimbola ny PASEM le fividianana zany faharoa le tsy ahitana vahaolana izy telo asiana miala fa tsy nety ohatran'izay non tsy misy vahaolana misy telo araky ny requêteny drala FFM CES ny CMDM sy miaramila ahoana fijerinao le fanapahan-kevitra quatre force majeure hatrany voalohany quatre force majeure aloha dia efa tsy mitombona mpitsara ihany koa miteny zany juriste mpahay lalàna no miteny hoe tsy mitombona zany quatre force majeure zany raha zao endriny eto amintsika amin'izao fotoana zao dia name ohatra be dehibe ohatra reo tany ivelany ohatra zany koa fa tsy nanimorana ny fividianana raha tsy tena hoe zavatra tena grave be eto amin'ny firenena fa hatrany amin'ny voalohany mihitsy Davidson ny CES no hoe fananao adisoana goavana hatrany amin'ny voalohany mihitsy misy candidat maromaro noraisina fa ao anatin'ny fotoana voafetra hoe amin'izao manomboka amin'ny fandraisana ny candidature anareo filatsako fidiana mifarany eo amin'izao dia nanatitra ny olona nanao ny olona miara-dalàna rehetra nanaraka daholo ny rehetra zany fa do ivelan'izay nisy olona hafa niraisina ihany koa fa tsy tao anatiny fanaterana lisy tao anaty le deadline niraisina le izy za zany mieritreritra manokana mety ho diso hoe ny zavatra nahazo lara-pahamena teo nivon'le CES dia ohatrany hoe namakory
resaka subjectif zany namakory ao anatin'ny ankilafy zao ako a aloha raisiny akeny reto sy ny sisa sy ny sisa fa tsy nametraka tsara mihitsy hoe raha zao ny lalàna de tokony ino na jainy nisy nandika lalàna zany tao a ny akeny zany no le savorovoronony marina fa hoe ramatola aloha ravalomanana nametrahandrareo olana satria hoe tsy mipetraka teto tsy nafeno le fepetra fijanonana nafeno an'le mbolana mipetrahana teto ny amiraly ratsiraka ohatran'izay ihany ko Andriamatoa Andry Rajoelina nilaza pabe maso ane izy Andriamatoa Davidson za tsy rotsaka noho ny ampopon-dealazany azo lazaina zany hoe noho ny fitiavana ny tanindrazana ny anajana zany hoe firenena malagasy matena iaina anaty filaminana tokoa za tsy rotsaka tampotampoka ianao mirotsaka rotsaka madame Lalao Ravalomanina dia tonga izy zay mahatonga izy tara vao tonga ianao ny ao amin'ny détail ao amin'ny détail ianao tokony mitana ny teny menao foana ianao hoe ninina zavatra nitranga za zany a mametraka côté aloha am'zany le hoe ramatoa Lalao Ravalomanana onona anao taratasy zay koa mbola fadisony mpitondra fanjakana eto amintsika azo atao tompotrano mio ny vahoaka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena nisy efa miseho zany olona zany a vao miteny ny filohan'ny tetezamita hoe nisy taratasy sy ny avina na niendrika zany raha tsy hitan'ny maso akory de io zay antaratasy zany sy ny avina fa rehefa mitranga le olana de hoe satria izy nanao izy niteny taminay fa tsy hanao politika tonga zay satria izy nanao de ilatsaka koa ny fanazavan'Andriamatoa Ratsirahonana zay olona akaikiny de hoe tsy nitsofina ny henonay de hoe atery koa ny anao raha fa ohatrany anao ndra roa ohatrany ekeny ny filatsako fidindreo zany anefa karazana kopisoro mialatsiny amin'ny fitenenana kopisoroka ane zany efa hafa mihitsy zany fomba fijerindrareo anatin'ny lapa ao a nitoetra raha-pirenena raha zany atao letrezana le zava-misy eto amin'ny firenena satria izy manao de anao fa tsy zany tokony izy ianao lehilahy ianao mpitondra firenena efa niteny ianao déclaration à la nation fa hoe za tsy rotsaka mba hisy ny filaminana sy ny fahatonina politika eto Madagasikara de zany tena ataonao théorie tsy mahagaga raha misiriziry daholo ny rehetrarehetra misiriziry ny mpiasa-panjakana fa tsy azo ny volana misiriziry ny any amin'ny tourisme misiriziry ny any amin'ny impôt ny any amin'ny tsy fanta be deaibe de mbola iziriziry ko ny sisa sy ny sisa théorie ty ny bourse lazainao fa mpianao bourse ny mpianatra ny sinona tsy mbola mpianatra am'izao zany rehetrarehetra zany problème ny mpampianatra fram embolana eninalina nisany eto Madagasikara ao anatin'ny embolana tsy voavany olana zany am'izao ny valala efa miditra tsindromandriamavady ty anahira ka zao Jean Paul ohatrany hoe zay zany fijery fanazavanao an'izy de zako hoe hitsendaniny zany ny communauté internationale efa naka position de ahoana ny fieritreretanao zay ahoana ny tokony position antsika raha ianao zao mikaraka satria manko hoe milaza hoe manao ingérence reo hoe tokony tsy amintsika malagasy any hoe vitatsika hoe tamin'ny 31 octobre 1991 tao panorama tsy nisy ny silandrareo ny lamina ny firenena ka ahoana am'izao fotoana zao mila ndrareo indray tsika tsy mitovy ny tamin'ny 91 nazava be mihitsy nisy rafitra mipetraka teto amintsika de tsy natafavoaka baolina mihitsy de niteren'ny miaramila ry zareo mpanao politika hoe tsy mivoaka anareo raha tsy mita vahaolana de nitsangana daholo reny HAE sy ny sisa sy ny sisa ny sisa fa ny amin'ity zava-misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ty a zao kosa aloha zavaitsika amin'ny tsika zany miresaka amin'ny mpijery télé a tsy tokony tsy nitsika foana reo vondrona resa-pirenen'ireo tsika niny antso andreo reo vondron'ireo a efa niara-niasa ta Madagasikara hatramin'izay relation bilatérale efa nisy foana hatramin'izay ta Madagasikara sy tamin'ireo vondrona samy hafa reo fa rehefa tsy tavavoaka tsika izy tsika ny antso andreo hoe apui zay fa tsy tavavoaka anay mamany ty olana ty de natsona zay natonga andreny le hoe nitety firenena reny zany lefa manany olona teto Madagasikara de ny aiky ihany ko reo olo reo hoe rehefa tsy tavavoaka ary le izy a ataovinareo samy malagasy de nanao le malagasy ne le FFKM manetina teny amin'ny CCI vato hoe fa tsy ohatrany hoe tsy nasina le mpitondra fanjakana lanja mialatsiny a ohatrany hoe tsy nasina lanjany satria rehefa natao izy iny ny teny ny filohan'ny tetezamita hoe za de makatoa ray aman-dreny a ohatra zao teto Antananarivo ny tena izany andro vitsy saika hoe 4 andro sa 3 andro taoriana iny izy tany amin'ny faritra atsimo tany a de hoe tsy d'accord mihitsy amin'ny resaka fanovana fitondrana am'izao fotoana zao hoe ampikorotana andreny firenena de nandeha zany le teny amin'ny CCI vato rehefa mifarana le izy amoana le tsokevitra nasaina ny filohan'ny tetezamita nasaina Andriamatoa Marc Ravalomanana de nanandefasana fanasana mihitsy izy nasaina reo mpitondra teo aloha ny filo ny amiral Dederatsiraka sy ny professeur Xavier Albert raha natadidy ianao Davidson ny teny mpiasa tety am'ireny de hoe tsy nakany satria efa fantatry ny alarbi ny zavatra ho tenenina atao
fafantan'ny alarpi zany hoe nisy olona nirana ihany zany taona tsikilikilo tao mahafantatra an'le izy marina za nisy anatrika teny tamin'ny famaranana manomboka any amin'ny teny fampidirana mandalo any amin'ny vavaka ny toroteny sy ny sisa mamelo daholo an'le mpitondra fanjakana akehitriny amin'le fahoriana mahazo an'le vahoaka fa raha zay andry rajoelona ny teo amin'ny toerany raha mahay an'izany atao hoe communication zany ry zareo nandeha nakany nanatrika teny ah nanaiky na tsy anaiky nanaiky na tsy anaiky nanatrika teny ahko a tsisy anaka anazy iteny mihitsy rehefa tapitra ny fandariny erehetra teo miakatra mandre fitenena misaotra nareo nikeo antotety nandritry ny andro vitsivitsy a efa taonytsika nanao an'io tsy tavavoaka fa de misaotra nareo nanao lazaiko anao fa raha zany natao ny andro rajoela tamin'ny fotoana iny niakatra nkotony fa niavonavona ny olona tsy nasiana lanjany le mpitondra fiovahana eto amintsika le olony finoana de taitrabeata teo ariny hoe iaraky ivavaka tsika fa oetinambavaka amin'ny firenena ifahadiana sy ny sisa za vao nahita an'le izy a tamin'ny tele a taitra tamin'le lahateny hoe nando alika ny vavaka sy mangina vavaka tamin'ny efatra marena ho ny mpiasa te de zao ny teny azoko tamin'ny tompo mangina fa iteny nanafatra ho ny tompo tao amin'ny bokony joely toka sy zany ndraiky koa ary namiazany fikanofa be zany mialatsiny am'le fitenena hoe raha joely zany de hoe tao amin'ny bokony joely le izy no rehefa mihainao le opinion ianao amin'ny télévision na amin'ny gazety na amin'ny radio a tena hoe efa niova mivoaka malagasy tsy azonao rebirebena ohatrany taloha tsony izy efa tsy manaiky io lalovina amin'ny zavatra ohatry zany tsony izy za kosa nefa za mino a fa tsy andremo atao andrajoelona ny tsy mivavaka za mino an'izany fa za nieritreritra fa cinéma reny natao reny ianao manao déclaration à la nation Davidson ianao président de la république nahoana ny otsamanitra nataonao fotoam-pivavahana vaoaka malagasy ny ianao tsonao hivavaka e farafaratsiny zany ianao a nakamamasina na collision vaoaka malagasy nao tsonao mety nanahirana ihany tamin'ny Andriamato PDS zay candidat zay somary sahirana am'izao fotoana zao hoe ahoana tokoa no nanaovana aty za hoe candidat ny TGV sa izy andray zao ny candidat ny TGV politika ny natao a Andriamato Andrajoelona nanazava tamin'ny mpanao gazety horetany rendanitra fa nisy mifampiresahana naritraritra mihitsy no tamin-drareo tamin'ireny zava-nisy reny zany za kosa nefa miteny fa tsy honnêteté politika mihitsy nataon'le PHT raha ohatra ka efa nanosika ianao any Andriamato Edgar Razafin-Drava ho candidatoana ny atoko misy ianao atoko ny firononao a de iny olona iny efa miseho mihitsy fa hoe zako manatitra ny candidature farany aty amin'ny CES de tampotampokeo ianao milatsaka dinganao le olona ninina lecture ninina zavatra niseho a ny lecture politique ny olona de tena hoe tena mpamatika arangale tsy ndre mandeha koa moa ny fivadiana ohatran'izany natao sy ny avina ny tany andretetana mapoto sy ny sisa tonga ty tsy taterahana nikena nytonjojotra tsy taterahana hatrany farany ao anatiny ao a de ilatsaka de tsy latsaka de avy eo milatsaka indray a tsy mahakaka an'izany rehetrarehetra zany fitserinao an'izay rehetrarehetra i ahoana kosa raha ianao hoe ahoana ny farany zao resaka zao ary raha mifandiniany Jean Paul Laza za mandinika azy Davidson tsy misy afa-tsy mifampihavana anazy mirala izy mirala mianaka neny ny etombohan'ny disatisa teto amin'ny firenena Andriamato filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mitakehitriny Andriamato Andry Rajoelina zay fototra tsisy afa-tsy zay mifototry ny olana eto ny akoatran'izay blabla atao mpanao politika eto amintsika za de miombo-kevitra nisy an'le candidat Fleury Rakotomalala ataontsika hoe bitika reny tsisy dikany zay nandraisana azy hoe tsisy dikany reny sy nobena foana mangataka fianao na le olona hoe mba manolo tanana zany miavana rangana reo na reo mifototry ny olana tsisy afa-tsy mifampiavana ary zao araka le teneniko anao teo hoe za tsy mino raha Andriamato Andrajoelona tsy mivavaka za zany fomba fijery fotsiny iny le hoe nahitako andre hoe nivavaka nando alika de nahazo ny boky ny afara tamin'ny bokiny joely sy ny sisa fa za mino hoe mivavaka izy za koa mino fa Andriamato Marc Ravalomanana de kristianina mivavaka kizy ary filohan'ny laïque FJKM de tsy misy afa-tsy mifampihavanana an'ireo nomany vahaolana ahoana moa ninonao fa hoe tsisy olana le filoha teo aloha lazainao fa nigadraina misy verdict misy didipitsarana hoe tokony migadra Andriamato Marc Ravalomanana de miteny izy any misy azy any any Afrika Atsimo hoe za vonona hiatrika an'izany fa ody a manidina le olona anaty fiaramanidina sakananao tsy tonga to Madagasikara fiaramanidina mitondra azy inona no antony
tsy zaranao ry izy tombokatrainao zay ne didy raha tena maro tena marina fitsarana moka le didy zay ny didy ampiarina amin'ny didy raha zay andriamatoandro rajoela zany nisy zavatra nampalelo azy nataon'ny filoha teo aloha maraka Ravalomanana tamin'ireny fotoan'ireny dia nataony zay nialan'le olona teto zany fanalana azy to amin'ny toerany niaraka tamin'ny miaramila dia ny olona iny moa zany nandositra tsy fidy niala teto Madagasikara zay ny zava-misy enantsika amin'izao fotoan'izao raha samy mivavaka marina reo ianao mivavaka Andriamatoa David Sone za koa mba kristiana mba mivavaka ohatry ny ahoana zany hoe Andriamanitra ray any ivavahana ohatry ny ahoana zany ny olona ingain'ny fanahy masina zany io manana fanahy masina ao amin'izany tsy tafapetraka ianao anatona ny olona manana alahelo aminao na manana lonolony aminao ataotsika hiavana araka vitatra eo zay raha zay ko anao fa raha zany ny sary miseho falo nyvaoaka malagasy ny avana izy mirahalahy manomboka eo kosa nefa tonga tanteraka le fihavanana foana daholo ny fanenjehana rehetrarehetra lalam-bovony zany zao nandehanana raha ohatra ka zany tanteraka tena hoe miezaka amin'le tenin'ny FFKM hoe 4F inona moa izy teo 4F fekekeloka aloha dia fibebahana dia le fibebahana mandeha makany amin'ny fahamarinana dia le fahamarinana zany mampitsangana le fihavanana rehefa avy eo za mieno hafa mivavaka reo mety efa matsapy reo tena diso fa le fekekeloka tenentsika manko hoe misy mitena hoe tokony miteny ampabe maso mihitsy hoe diso sy ny sisa fa fahitako an'le mpitondra amin'izao fotoan'izao milanja loha mbola mieritreritra izy fa mbola izy manana marina eto amin'ny firenena izy mbola hoe manana ny hery eto amin'ny firenena fa tsy zay intsony zava-misy ianao mahita fa Andriamatoandro Rajoelina amin'izao akatoko ny fifidianana izao efa miparitaka daholo ny olona manodidina azy tongotry ny sasany any amin'ny Camille Vital tongotry ny sasany any amin'ny Azo Andriana Arvelo tongotry ny sasany ary amin'ny Sylvain Rabetsarona sasany amin'ny Edgar sasany any amin'ny Edgar efa miparitaka mihitsy efa namany bridana zany le mpitondra fanjakana ankehitriny raha miresaka n'Andriamatoandro Rajoelina raha ny zava-misy eto Madagasikara ny lafiny politika no tenenina tena efa mibridana mpitondra fanjakana ohatra nanona narina candidat anankiray ianao te tsy azoko tsara ina ny idirana izy tamin'le resaka ao teo satria izy oanaka tamin'ny anatin'le herinandro vitsy zay nanolo tanana izy hoe ampiavana an'izy mirala mianaka Fleurir Kotomalala ny teny zany izy rery any no candidana sa ny teny zany hoe aloha ampiavanina nareo akoatra nataon'ny FFKM sy ny FFM le FFM manko zao tsy fantatra hoe inona marina ny tena nataony satria ny zavatra nitsaka hoe vahana olana teny MCC ivato aza tsisy dikany rehefa tonga tery MCES rejeté le niarana tamin'ny folo alina tsisy dikany fa ny FFKM za mieritreritra tsy misy lalana hafa akoatra n'le nataon'ny FFKM hoe ampiavanireo apodina Andriamatoa Marc Ravalomanana ampiavanireo mba miakelo karanga fa diso olombelona mandiha ty tany ty misy fatosoana be dehibe zany tsika miteny zao olona manana an'izany daholo clim zany daholo mba miakelo ka mba fantatry ny olona hoe diso ianao fa tsy ny olona miteny hoe diso ianao dia za tsy diso mba miakelo ka dia mba mibebaka dia tena hoe mba miaraka mienao anatina fahamarinana am'izay manomboka zao le fireneny fa ohatrany hoe otazy manko le vahoaka amin'izao fotoan'izao dia Fleurir Kotomalala zany ny antso an'izay fampiavanana zay reno ataontsika hoe mety tsy raharaha indralahy tsisy dikany angataka fiaona izy toka hoe tsy nobe indralahy aloha ijanonany fa za miteny aminao za koa tena miombokevitra aminy tsy misy afa-tsy mifampiavanana azy mirala manaka irery ihany izy mirala mianaka no ahafahana mandamy mandidy ara-politika ahafahana miroso amin'ny fifidianana miroso amin'ny fifidianana indrindrindrindra satria ho ataontsika amin'ny fifidianana tsy mbola mitrangy zany zavatra zany korotana ambony ambany io ianao efa niteny ny communauté internationale efa nametraka fa raha mbola ao ny candidature an'ireo olona telo reo dia tsy anaiky mihitsy zay niza lany eo tsy anaiky mihitsy zay ny fitopolo isanjato ny budget ampiasain'i Madagasikara fanampiana avy amin'velany hoay zary ianao famparotsona an'ity fireneny ty crise ne zao ianantsika zao David Sone misy milaza hoe vitatsika malagasy io Jean Paul tsika manana volamena tsika manana vato afoaka andralahy fotsiny ireo manana boîte de rose ianao mahafantatra ohatry nanao cour accéléré mpitondra fanjakana tonga teo amin'ny fangalarana ry-pirenena ane tsy mipatra le varatra ndrefa natany tsy nanana raha mandeha amin'ny fahamarinana tokoa fitantanana ny vola miditra amin'ireny ry-pireneny ireny tsisy lalatsarotra zany eto Madagasikara lama mavoaka malagasy fa le mpitondra fanjakana milaza fa ny anova izy tonga teo ny kiraro ny novainy fa ny fandehany nitovy tamin'ny teo aloha ihany hitsakitsahana ny lalàna tsy asiana foto ny mpitondra fivavahana tsy raharahina mihitsy ny lafiny sosialy ny vahoaka inona ny hafarana izy io raha mahita nefany manakarena daholo le mpitondra fanjakana miopapana
miopapana ka araky ny asetrao zany hoe zay fihavanana tao ny fefikaema zany tiana hoe tokony iny loha nytoizana aloha zao iny tsisy afa-tsiny na ahoana za eto miteny aminao na ahoana tsy misy afatry mifampihavanana n'izy mirahalahy ary ny lalany fekevitra nataony fefikaema iny tena mahavita azy iny tena malagasy zay ka io miankina miaramila io Jean Paul miankina miaramila io ka vo tsy manaraka miaramila de tsisy marikaravalomanina moa de aloha eto mety marina fa zao no teneniko anao raha ohatra ka nanana fahendrena mpitondra fanjakana teto Madagasikara tsy nakany Maputo fandaminana an'io raha nanana fahendrena tsika samitsika tamin'izany de efa vita io fa inona natao ny ziry tamin'ny evo ny rehetrarehetra de nentina nytety firenena de miverina eto Madagasikara de mbola io hitantsika io ihany ny valala efa kaiky normal avy io zay anao fa ny teny mpanao gazety eo fa misy valala be dehibe any afaritra atsiny de hoe valala ne misy foana isa-taona misy foana io fa zao izy tonga ao atany fotsy mamoaka vola ry zalahy idina amin'ny valala tsy malagasy zany tany afaritra atsiny inona nataon'le premier ministre za aloha diso fanantenana tamin'ny nataon'ny premier ministre mienjana izy avy eo izy mandoalika mienjana izy avy eo izy mandoalika tsy anatrika conseil des ministres tsony manomboka zao nanatrika izy sa tsy nanatrika farany teo nanatrika izy mba miavana kosa izy mba tsy sinikirotana de aloha manatrika sy niavy ary le décret raha tena mihemotra marina miandry ny senita saona izy ianao raha tena izy manko hoe ny senita ny tokony amoaka ny daty zay mihitsika plan politique ny gouvernement ta manao ny report ny senita sy ny communauté internationale nanondro an'le hoe efatra amby roapolo jolay nanatanterahana fifidianana filoha-pirenena raha mandeha amin'ny lojika zany raha nanapa-kevitra ny gouvernemanta raha nifampidinika ny gouvernemanta de miteny zany izy amin'ny senita hoe ary efa nandinika zay aloha hemotra le izy ary fa tsy nanondro daty ianao hoe tsy efa mahita ohatra nefa mirediredy zany mpitondra fanjakana eto amintsika ohatra ny olona mamo rovina natao le fifidianana tovy amin'ny 3 amby roapolo kay le 3 amby roapolo mbola manao baka nefa firy ampanao baka manao baka zany de zany le vita baka de mandeha mifidy am'di io la nalazo vita baka vita baka mifidy rediredy le izy za mahita tena mirediredy mpitondra fanjakana eto Madagasikara sady ny islam resaka taminay de nyteny ahoana rehefa hoe tsy natao lato fa hoe mivavaka ny kristianina de atao larbi tsy hoe lasa soma de ahoana zay zany ka zao ny tika tenena aminao hoe aminao hoe tsy ohatra ny fa tena efa raha io zavatra report sy zavatra ny seo io zany ohatra ny efa hoe efa tsisy dikany tsony feu de route efa vitsakisaka amin'ny ela raha ohatra zao ka raha le schéma teneko anao tamin'ny voalohany ny tena andrasana izy zany zao de zao hoe mametra-pialany andro rajoelona amin'ny filohany asa ty azy kandidana izy no mafisiny CES satria mbola 24 juillet aloha zao mbola 24 juillet zao mbola tsisy décret voatsiny resaka fotsiny natao tary mametra-pialany raha vao mametra-pialany izy zao mifahitako an'le izy de tsy matoky ny communauté internationale raha io fitondrana io no manao fifidianana zay misy ho fahitako an'le izy de ohatrany tena mitaditra zareo hoe mba tsy eo reo amin'ny fifidianana ny atongavana am'zay atongavana am'izay tena zay no andrasany zay no andrasana n'le fefikaima fampihavanana mihitsy fa rehefa miavana ny rolo reo de mifanaraka rehefa avy eo miavany Andra Rajoelina sy Andriamatora Valomanana rehefa mifanaraka zareo candidat ohatra inona moa ny ataon'ny vaoaka malagasy rehefa candidat zareo tsy milatsaka izy de efa mazava zany ny hevitry ny mijerenao eto de mitamberina amiko ny efa taona lasa zay ka tsy manko ty amin'ny efa taona lasa zay ty manko ty resaka izy izy mizalahy miavana le adiny eny etombola izy raha tsy diso de le zavatra mivoaka tao amin'ny télévision raha vavy anankiray ary ianao tao nandefa ny kabarina ataon'ny amiral zay tsy heniny feo aloha hatramin'izao aloha zao ny de hitako hoe tsy tena heninao feo mihitsy hatramin'izao ny amiral resahana foana izy tokony analany candidature tsy miteny mihitsy izy hatramin'izay aloha zany atao rinan'le anankiray tamina télévision anankiray le izy ndresaka lava be tsy niteny tsony izy zao kanefa ny amiral nao tika hoe ny étincelle avy amin'ny alalan'ny Andriamatoa Jean Paul Andriniaina nandefa le kabariny amiral avy any Paris na tonga ny Ravalomanina nakatona ny télévision vivata amin'izany fotoana zany de nitombohan'le resaka amin'izay teny an-dalambe ianao nge zany anisan'ny fototra tao zao fandehany aloha zavaitsika le izy tsy kabary nitsingerina nataona naterahany amiral Didier-Ratsiraka de nisy fianakaviana tonga tao an-tranony ny arabasy misy namana de misy fianakaviana
dia lahatenina taony tamin'io anniversaire-n'io iny zavatra voaray iny ny teny tao zany izy misaotra an'ilay olona tonga tsy manadino azy amin'ny anniversaire ny mamangy azy an'ilay trano sy ny sisa dia ny resaka raharam-pirenena izy eto Madagasikara tamin'ny fotoan'androny ny fitadidiko a zavatra telo lehibe no tena songadina atao anatin'le lahatenina ataony Amiral Ratsiraka. Ny voalohany dia hoe manjary tsy voahaja sy izy a le laharam-boninahitra eo anivon'ny foloalindahy satria nikorotany ohatrany hoe nahazo vahana kokoa ny ambany galona mihoatra amin'ny be galona ohatrany hoe ny kolonela manko ny tamin'ireny ohatrany nahazo lanja kokoa tao an-tapatao noho ny ofisier sy ny generaly nikorotana liso izy dia ny faharoa namidy ny tranon'ny ambasaditsika tany États-Unis tany dia hoe ny vola azo tamin'izany tsy fantatry malagasy akory natao iny nisy an'izay koa ny teneny tao dia ny fahatelo dia hoe nisy volana voaka tao ministeran'ny vola hoe hividianana tranon'ny ambasada ny Afrika Atsimo nefa nambolena vary ohatrohatr'izany zavatra nyteneny Amiral Ratsiraka tamin'ireny fotoana ireny iny zavatra iny anie tonga taty aminay efa nalefa télévision tsy miankina anankiray izy fa tsy nahafa-po an'le atoko miaraka amin'ny amiral ny arema dia retina tany aminay dia tany télévision tenenao teo hoe ty alefa aso atao aminareo eto dia nirato tamin'ny tompony ianao tsara fa tsika ao anatina télévision ohatran'izao tsy afaka manapa-kevitra fotsiny amin'izao ianao na mpanao gazety maty anao anatin'le izy eo ary dia nirana ny tompony hoe misy an'ity nateriny olona teto amiko teto no alefa atao amintsika ato dia nirana zareo dia vizio ary jereo any dia mitenena aminay rehefa aveo tamin'ireny moa be ny tanàna ny mpiaritra te a dia nijerena teo dia nivoaka le zavatra nyteneniko anao teo ireny fa tamin'izany fotoan'izany koa lefa nanomboka misy ohatran'ny disadisa teo anivon'ny commune ny maire sy ny filoham-pirenena dia ohatrany hoe faly daholo hoe andoranga alefa vahy misy an'izany kay aloha fantatry ny vahoaka izany dia nifampiresaka tamin'izareo izy mivady mihitsy aona roviny izany no alefanao dia alefa mandinika aloha ataoko sabotsy ny antony dia satria alakamisy a manao karazana devitra politika ohatran'izao amin'ny télévision ny alady ahako a manao tamberim-baovao amin'ny herinandro amin'ny télévision ihany koa ny zoma nefa nisy mivantana tamin'ny fifananana dia nikarakarainy io télévision misy anay io dia tsy mety zany raha lovana an'izy alakamisy ny zomary ny alady fa tsy maintsy ny sabotsy zany nanao fandarana manokana ako dia inona ataontsika rehefa manao fandarana manokana manao pantalonsy ianao milaza hoe hisy ampamoaka moa ny teneny azy tamin'ireny hisy ampamoaka ataon'ny amiraly eto amin'ny télévision fifa amin'izao ora raha ohatra ka mifanaja le filoham-pirenena sy lehibe ny tanàna tamin'izany fotoana izany vita ny resaka telefona ane zany Davidson inona lesy zany zavatra tediavinareo alefa zany sajanao ny any lesy zany tsisy dika an'izany fa hoe tao ty zany le raha ntsika mijery raha zay ny tialao atao ohatra dia tsy nalefa lesy koa satria efa ohatry ny efa miady ambadimbadika tany zareo a dia tsy vita an'le filoham-pirenena ny ohatra an'izay le fifanajan'izay dia nanjary mivoaka le zavatra nataony arony tamin'ireny araka ny henoko dia hoe idiany efa n'izany moa zareo fa makaseza mijery daholo tsika rehetrarehetra dia rehefa mivoaka le hoe ampamoaka dia hoe mandanaka tony zay le izy dia ny le izy tamin'iny fa herinandro taorianan'iny a ny antsoako tompon'andraikitra anankiray tao ministera atsika miantsika mpanao gazety a dia hoe inona lesy ny hevitra Jean Paul fa diso le schéma dia fa inona ny schéma nieritreretinareo atao dia hoe saika nataonay ohatry ny karadjy zany hoe ny zavatra tsy nety tao anatin'ny fandarana anankiray a dia tsy le radio akory ny nakatony fa le fandarana no ajanona dia vao maika diso hevitra nareo fandarana manokana ny eo a iny ka ina zay mifandarana manokana zay inona ny fandarana ho ajanonao eo fa vaholany dia sokafy manao fandarana manokana tsy tsy maintsy manao fandarana manokana tsony manjary intervidant tsy mety ka tena tsy mety mihitsy lafiny teknika zany dia tena diso mihitsy tamin'ireny ny zavatra nakatahan'le tompony ane tamin'ireny dia hoe sokafy le izy dia tsy niafara tamin'izao dia lasa teny an-dalambe dia nanjary teny an-dalany dia zao niafara zao izy misy candidat efa raiky amby efapolo ahoana fijeranao andreo mety amintsika malagasy hoe mifidy candidat raiky amby efapolo dia tsika aloha zao ny rôle voaka ao anaty Guinness zao raiky amby efapolo izy a dia misy an'le sazy nataon'ny Sadek 109 le 109 ao anatiny zany dia amin'ireo zany mbola misy tokony voasazy be dia ve za miteny aminao eto amin'reto raiky amby efapolo reto a 7 am'ireo ihany no valable ny 2 ny 7 a miala teny aminao ako manomboka ary ambony azo andreny anarivelo potsiste Laniric Jean potsiste Roland Ratsiraka potsiste Perora John Arvelo potsiste
Jean-Louis Robinson tsy olana Roland Dieudonné Rabiarson Vaombe tsy olana Sarah Rabiarso potsista diko tenena zany hoe zay olona le tsy tiako tenena moa fa zay misy ny tenenandrareo azy zay tao ndray petsapetsa tamin'ity fitondrany ity tao anatin'ny fitondrany io na tany amin'ny androm-panjakana anankitelo zany fitondrana ny filahakevitra ambony tetezamita ny CT sy ny CST zany de fa tsy izy daholo ministre candidat tsy izy daholo zany roa amby roapolo am'ireo ihany no valable roa amby roapolo fa na izy potsista na tsy nafenao an'le fepetra le hoe tsy nafenao an'le mbolana mipetrahana ny fanisy teto Madagasikara kina moa dika le potsista le hoe nanonga-panjakana zany izay andraisandrareo azy ny communauté internationale dia milaza fa fanongana-panjakana no nisy teto ary ianao raha ianao mpanao gazety zay vy ny fijeranao azy anakiroa satria nisy fihetsem-bahoaka le izy raha jerevana amin'le lafin'ny fihetsem-bahoaka dia hoe hetso-bahoaka zany tsy nahatanty an'le olana ntsony vahoaka ohatra ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay le miverina foana le olana dia zay le izy fihetsem-bahoaka zany le izy tsy nataty ny vahoaka dia aongo ny vahoaka le fantena zava raha vao nisy pasy ene raha vao dia fanondana-panjakana tamin'ny basy zany tsy ekendrareo ka zay le izy hoe bon zay zany le légalité fa légitimité tamin'izany fotoana zany araky fijereny Jean Paul hoe tokony zay mihitsy tsy azony elany iny 2009 iny ary tsy azony elana ny fialany Andriamatoa Marc Ravalomanina zany raha fijerinao azy mpanara-bavoara politika tsy azony elana izy iny ane raha ny fahalalako ny vaovao rehetra ny seo tamin'ireny fotoana ireny tokony lamina mihitsy le izy tokony lamina mihitsy le izy fa nisy adosoana kely ihany koa nataon'ny filoha Marc Ravalomanana namely izy miaramila satria raha ny constitution rehefa miala mametra-pialana ny filoham-pirenena dia omena ny présidentielle ny ara-tsitana le eniko dia ihany izy ka tsy tisy tamin'ireny fotoana korotana be reny sena izy eny e tsy maninona ataontsika hoe tsy teo izy fa zay mbola niexista foana le androm-panjakana teo foana le androm-panjakana ka na tsy teo izy misy filoha lefitra neto afaka mandraisa no tsy maheto any anina azavaina dia izy zany notantanany izy eo fa le izy nomena miaramila dia miaramila nanapasy an'le izy nanomena izy dia zany ve de coup d'état zay hoe fanapasina le raha vao misy basy raha vao misy miaramila zany za koa raha miteny aminao fa raha misy mifampihavanana tokony miaramila samy miaramila koa tokony mifampihavana zay aloha ny tokony atao voalohany velo reo fa reo koa tena tsy milaminy reo tsy milaminy reo misy manam-boninahitra généraly mitondra kalonana général de brigade eo anatin'ny roa taona miakatra général de division efa nisy fe zany ozy ianao teto ambony tany dia le général de division ndray memena rehefa aveo hoe ka olona tsy promotion ako ve nitoviko raha diany fa ampiakaro corps d'armée tanao am'izany zany ireo rehetrarehetra zany nataony ty fitondrana ankehitriny ity tsy milamina ho azy zany tsy miaramila tsy milamina ny tontolo politika tsy milamina ny social-mbahoaka tsy milamina ny toe-karena moa dia efa tsy tenenina ntsony tsy zavatra milamina efa mamaraparana azy tsika Jean Paul zany raha ohatra fiheziko zany zay dinidinika zay anatin'ity actualité ty inona ny mety genao hoe zavatra roa ndresantsika ako hoe inona ny aviana hoe inona le vahaolana ary raha ohatra tsy raikitra ny FFKM iny dia inona mety iseho eto Madagasikara zany fijerinao azy aloha za mana tena miteny amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filohany asa ty Andry Rajoelina za manao antso eto amin'ny Matv koa mihavanina reo aza atao tara tonga amin'ny atezeran'le vahoaka le izy le vahoaka malagasy olona mora entina efa taona ane ohatra zao foana nenantsika teto e ireo le vahoaka milamina foana raha ohatra ka hoe olona mpanao politika hitarika vahoaka zany ame volana izara volana ka hoe mazaka vahoaka eny amin'ny arabe fa tandremo raha reo vahoaka ireo no tena miaina atezerana ka tena mirotsaka marina tsy ho hitanareo zay tany alehanareo teny amin'izy mirala mianaka mihavanina reo mbola tsy tara ao iombako manana am'izay olona ataontsika hoe atao tsinitsiny inona moa David Soane miareto dia mandray taxi rehefa avy eo mihoatra amin'ny voninahitra be ananan'ny Andry Rajoelina ananan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny sisa tsisy dikany ako e fa za kely ty no mahasamy teny eto mihavanina reo raha ohatra ka tsy tanteraka le FFKM zava-tozana zany raha fampihavanana tsy tanterana eto Madagasikara zany am'izao zava-misy zao no tsy atao ny zavatra tiako tongaovana zany dia hoe tokony soniavina iny le fekevitra ny FFKM iny manasoniana iny nanatrika rehetrarehetra atao tsy nisoniavina izy tamin'izany fotoana zany satria mety hoe afanapo fotsiny anga nanaovana an'le izy fa am'izao fotoana zao efa samy mba nandinika ny rehetrarehetra dia conviction hoe resy lahatra ako soniaviko ty
andoranga nangana firenena vaovao aloha hijanany am'izay ty ady la politika ty aloha hijanany le ady la politika famparo politika eto amintsika efa manomboka misy tonga saina de misy samyteny le candidat hoe za tsy manao politika ny premier ministre Kamivital tsy haiko zany politika zany rangahy ty ilatsako fidina filopirenena anao tsy mahay politika inona anao ataonao eo politika ny tantarana amin'ny firenena de misy indray a candidat fa miteny hoe volam-bahoaka nanaovana an'ity fa zahako fotsiny no mitantana azy de anaovana zavatra hoanareo vaoaka efa fantapatana zany a misy olona manitsika anambadika any hoe anaovanao propagande hoan'ny tenanao ny asa foto-dravitra sy ny sisa misy mety fa be dehibe koa malagasy mitarena hoe mangatakatany zareo tsy mahazo fa mivahiny mahazo tany de efa be dehibe ny resaka mandeha zany zavatra zany tokony alama daholo eto Madagasikara tiako tenena aminao de zao zany hoe le fihavanana ihany ka zay ao amin'ny rafitry ny FFKM mikarakara zay mikarakara azy a tiako mihitsy raha tanteraka ohatry nataony miaramila teo iny mba amenana tsara le olona vela asa tsara de tsisy mpanelingelilao izy a mikoanto manao ny zavatra rehetrarehetra soratana soniavina sy ny sisy mba ianao mieritreritra fa tsisy lalana fa tsy zay aloha zany hatram'izao inona ary anao inona anao fifidianany latéral tonga de alefa eo tsy haken'ny olona tsy haken'ny olona niza lany am'ireo tsy haken'ny olona tsy anaiky ry zareo efa teneniny tsy anaiky izy ary ny communauté lazaiko anao tsika hoany ny ansondrareo tsika nareo alamino io manontany ny hevitry ny vondrony européane ianao zay tapaky ny sadaiky no ekenay manontany ny frantsay ianao hoe zay tapaky ny sadaiky no arahanay manontany ny troika no mazava ho azy ny tapaky ny sadaiky taloha zalahy tsy de teneny totovy hevitra ohatran'izay fa zao izy tena lasa nitovy hevitra tanteraka mazava beko ianao tsisy mitana ny teny nomenao ane ataontsika hoe nisy ary le taratasy nosoniavina Ramatoa Lalora Valimana hoe tsy anao politika fa ndeha tsabo ny reniko ny atondiako any Madagasikara nisy an'izany taratasy zany fa nanana ambition aonao moa no amihezanao ny zoany ny vadiny mety manana olana ara-politika teto amintsika fa tsy izy de milatsaka candidat izy rehefa avy eo Andriamatoa Andry Rajoelina koa nefa nyteny tsy latsaka de avy eo nilatsaka ianao ny eo amin'ny detao ao anatina firenena anankiray ve ianao no miteny am'le vahoaka hoentinao hoe za tsy rotsaka re olona de milamina zany zay zany efa mandamintsaina dolona tsy manaiky azy le antoko TGV misy anao zay zany farabakeviny iny azonao atao ahoana ary izy tampotampoka anao satria ranona manao kilalao-njazany zany satria ranona manao de anao koa anao ny amiraly ratsiraka moa de efa izy efa hitanao hoe manakorotana mihitsy zany tena fanakorotanana ve ty ataony amiraly ty izy amiraly mihitsy ny tsy atakatra fa tsy mety ty ataony ty fa izy ny teny hoe rehefa nidonia kosa izy sao de ho alefandralahy ihany ty zavatra ty adiateriko ny filatsako fidiana nataony ohatra moa tam'ireny hoe Abdoulaye Wade hoe Wade ane tam'izao izy zao taona tonga teo de zao izy niala teo eny tsisy tsy niaiky kosa aloha zay nahita ny fandarana hoe tena mbola manana hevitra anina ny amiraly titiratsiraka fa ndoraka hovaina hovaina fa tena leo le mpanao politika fa tena makaleo ka zao ary farany mbo atsika manaraka ny fandarana actualité farany zany ty resaty hoe atao hoe Jean Paul hoe zao anao miresaka ny Andriamatoa Rajoelina ianao zany oloanao de inona ny tenenao amy de miresaka ny andro Marc Valimana ianao ohatra zany inona ny tenenao satria za mino fa ty resakitsika amin'ny rahalahy ty misy menty de misy mavisitra de hoenony rahalahy de sady mandeha hoe alefaso izy tena teneniko voalohany Andriamatoa Marc Valimana zandriny aloha zany de zokiny Andriamatoa Andry Rajoelina tena foko tena foko ny tenenao Andriamatoa Andry Rajoelina ohatran'ny rahantsika hatram'izay fony anao be ny tanàna fampiresantsika tao amin'ny broko na tany bro anao hoe manana ampopo ianao ampandroso a Madagasikara ary zay de tena resy lahatra tam'ireny zava-misy hita nefa kehitriny tena mifanohitra tam'ireny kosa tena mpitiavana ny tenenako aloha mendanja le vahoaka malagasy meoasiny le vahoaka malagasy meoasiny firenetsika tsy misy lalakafa afa-tsy ny fihavananareo sy Andriamatoa Marc Valimana zay fototry ny olana teto amin'ny firenena no any mama antikrizy eto Madagasikara ty bitika ako eo anatrehanao Andriamatoa folohan'ny tetezamita fa sao marina ny teniko sao marina ny ten'le candidat namanareo nanolo tanana hoe tokony havanareo marina zany raha pitso raha afaka pitso sao de anenenana zay ny amin'iny ho an'Andriamatoa Marc Valimana fantatrao fa anisany natonga ny fiaranao teo amin'ny fitondrana teo zao lehilahy miresaka aminao zao mpanao gazety tsotrako raha oharina amin'izany Andriamatoa Marc Valimana zany kely sy bitika
fa zao za miteny aminao raha ohatra ka raisinao hoe tena adisoana lehibe no nataoko tamin'ireny hoe diso mihitsy le mpanao gazety nazavaiko tao hoe zay ny fomba fiasan'ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana fandarana anankiray ny ara-teknika fa ny lafi ny hafa ny impact en liste de théorie na hoe vokatra reny za miteny aminao raha ohatra ka diso a dia miteny aminao hoe mamelany eloko olombelona ohatra ny olombelona rehetrarehetra zay zany ny zavanisy tamin'ireny fotoan'ireny jerevo nefa mivoaka malagasy jerevo le firenetsika raha manana io ianao any alavitrany a mino afa mivavaka ianao zay ty Madagasikara aty a mitondra mbavaka hatrany ihany koa ny firenena allo omendanja ny fihavanana allo hiavana tsika moa zany efa mpiavana foana hatram'izay satria ianao ny mba niantso anaty telefonina koa taoriana ndreny fa ampiresaka tsika tsy manana olana aminao a ianao ny tsy fantatro fa raha nisy zany a dia zay aloha famelitsika fandray tanana tsika raha zay no ataontsika hoe zay no olana teto amin'ny firenena fa za tsy nanenina tamin'ny zavatra nataoko tena niasa mamaty anina mihitsy anantanteraka azy saingy zao mitrangy reny a aha tsy fantatro zay angamba ny fitondran'Andriamanitra dia aloha Andriamanitra niasa hiasa ny fanahy masina amintsika rehetrarehetra eto Madagasikara indrindrindrindra nareo mianaka mba hiavanareo araroty le tolotana nataon'ny olona tsy misy afa-tsy ny fihavanana ary ny fitodiana amin'Andriamanitra irery ihany misy an'ireo olona voaositra ireo ao anatin'ny FFKM manao an'izany amin'izao fotoan'izao lo mikasina ry zareo eny ary Jean-Paul Andreniaina misotranao ny vahiny tato amin'ny fandarin'ny actualité mino fa zany resaka rehetrarehetra zany a dia voaray tsara n'ireo candidat candidat misy ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena zany a sy ireo mpanao politika rehetrarehetra zany ary ny FFKM maro dia misotranao zay a nanoho ny antso zany sy fanasana n'ity plateau-ny actualité azy miala ianao fa mbola mitoy ny vaovaontsika andao anao tamberina ny zavatra anseho tamin'iny herinandro iny a zay manao mandra-piresaka manaraka indray toko lasy toko vavy